Tozandrany mety toetra ny andro any an-dranomasina ny alahady 20 aprily amin'ny anora maraina hatramin'ny alatsinainy 20 aprily taona 2022 amin'ny anora maraina. Raha ny sary azo avy amin'ny zanabolana dia mitoetra ao avaratry Madagasikara ao ilay tangoron-drahona izay ahina ny ivadian'ny andro ratsy ato anatin'ny adrona 3 andro ho avy. Mbola somary manjavozavatra eto ny mety ivadian'ny rivodozana tsy ary mbola sarotra ihany koa ny amatatra lalany na akasika amin'ny vatana Madagasikara izy na tsy. Izany na tsy izany aza nefa na ivadika rivodoza izy na tsy ivadika rivodoza ny azo antoka dia hitondra rotsakorana betsaka ny amin'iny afatra avaratry ny nosy iny. Araka izany dia mila mailo ny mpiandrika ary mila manaraka ihany koa ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro amin'ny morontsiraka avaratra atsinanana sy morontsiraka avaratra andrefana. Etsakilan'izay noho ny amafin'ny tsiokatsimo sy ny varatra azy dia tombanana ho mafy ny fitsokon'ny rivotra amin'ny morontsiraka afovoany andrefana sy atsimo andrefana ka manodidina eo amin'ny 10 hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora izany. Manomboka eo Morondava hatrany Ampania rahampitso 20 aprily hatramin'ny alatsinainy maraina. Misy araka izany ny fampitandremana amin'ny loko mavo mahakasika izay amafin'ny rivotra izay. Ny alondrano ihany koa dia manodidina eo amin'ny 2 metatra sasany hatramin'ny 3 metatra ny ahavon'ny onja ka misy ny fampitandremana amin'ny loko mavo mahakasika izay alondrano izay manomboka eo Antsalova hatrany Vohipeno. Manomboka ny alahady 20 aprily hatramin'ny alatsinainy eo anelan'elan'ny Morombe sy Taolagnaro mitatra tsikelikely ho an'ny Morombe sy Antsalova izany ary eo Taolagnaro hatrany Vohipeno manomboka amin'ny alatsinainy maraina ka mifarana ny talata maraina ho avy izao. Entanina araka izany ny mpiandrika sy ny mpampiasa ny ranomasina mba hanaraka tsakany sandavany ny toromarika omena manam-pahefany ny fotony isorohana ny loza mety iseo. Ho an'ny toetry ny andro morontsiraka atsinanana tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy anorana tandrifin-drahona mahalana ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora hahatratra 7 kilometatra isan'ora indraindray any avaratra Isambava. Anonjabe ny ranomasina avy ny onja anodidina ny 2 metatra. Tanjona Angotsy hatrany Mahanoro anorana tandrifin-drahona vitsy ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora hahatratra 20 kilometatra isan'ora rehefa manakaiky ny Toamasina. Adimy mpanonjana anonjabe ny ranomasina avy ny onja ray hatramin'ny 2 metatra. Mahanoro hatrany Taolagnaro anorana tandrifin-drahona amin'ny tsitokotoko indrindra ny alina ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena andrahona amin'ny tsitokotoko na ibalika amin'ny masoandro ho avy atsimo ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora hahatratra 7 kilometatra isan'ora rehefa manalavitra amin'ny morontsiraka. Anonjabe na herin'ny ranomasina avy ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra. Isy alondrano avy atsimo. Ho an'ny morontsiraka andrefana tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankabo ibalika amin'ny masoandro ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora hahatratra 5 kilometatra isan'ora any avaratry Ampania. Anonjabe na herin'ny ranomasina avy ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra hahatratra 3 metatra sasany indraindray noho ny alondrano avy atsimo. Tanjona Ankabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro ibalika amin'ny masoandro ho avy atsimo ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora hahatratra 7 kilometatra isan'ora indraindray. Adimy mpanonjana anonjabe ny ranomasina avy ny onja ray hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava andrahoana vitsina ibalika amin'ny masoandro ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra amin'ny maraina ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora hahatratra 7 kilometatra isan'ora rehefa manakaiky ny tanjona Vilanandro. Adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja 4.5 hatramin'ny 2 metatra. Eo Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby andrahoana amin'ny tsitokotoko na ibalika amin'ny masoandro iovaova amin'ny fitsokan'ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora.
hitoetra ho avy atsimo atsinanana rehefa manakaiky ny tanjona bobaomby ka ho 20 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Ho tonona 5 mpanonjany ranomasina avy nionja ohatra faingo 3 hatramin'ny 2 metatra. Fampitandremana momba ny alin-drano. Ho an'ny fampitandremana miloko maitso 2 hatramin'ny 5 andro mialohan'ny hatongavan'ny alin-drano vaventy. Mbola milamina ny ranomasina fa kosa samy mailo. Aza mandrika lavitra mihoatra ny 2 andro intsony. Fantary ny fotoana isehoan'ny alin-drano ka dio arak'izay ny fahafahana miverina an-tanety. Ho an'ny fampitandremana miloko mavo 2 hatramin'ny 2 andro mialohan'ny hatongavan'ny alin-drano vaventy. Aza mandrika lavitra na mihoatra ny 12 ora na amin'ny alina intsony. Akara amin'ny toerana azo antoka ny lakana sy sambo ary ny baka. Miala amin'ny morontsiraka ny mpanjony sy ny mpitsangatsangana. Ho an'ny fampitandremana miloko mena efa voakasika ny alin-drano na ho voakasika ao anatin'ny 12 ora manaraka ny morontsiraka. Aza miandrika intsony. Ajanony ny fifamoivoizana an-dranomasina. Aza milomano intsony. Mialo lavitra ny morontsiraka sy ny tora-pasika. Mandritra izany fotoana rehetra izany, eno tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro. Izarao vaovao ny toetry ny andro manodidina anao, ary ao ny toromarika omeny tompona andraikitra eny an-toerana.